Falmaravatsika rehetra indray manaraka ny fandarana tolotra sy tinady eto amin'ny télévision malagasy mety anio ity asaintsika rehetra hiaraka aminay eto hatramin'ny farany. Anio isika dia hiresaka mahakasika ny teknôlôjia izay tena manova be ny fiainan'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao, tsy inona izany fa ny intelligence artificielle. Ny intelligence artificielle dia natao hiasa tahaka ny saina sy ny fahaizan'ny olombelona, saingy mahavita asa aingana kokoa sady marina kokoa, zany hoe précis kokoa ny asan'ny intelligence artificielle. Mahavita manoratra lahatsoratra lava be ao anatin'ny segondra vitsy izy, mahavita mamorona sary na horonan-tsary ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa. Tany Californie no nipoiran'ny intelligence artificielle tamin'ny alalan'ny chat GPT, ary amin'izao fotoana izao dia tanjon'ny Chine no hoe oloha laharana amin'izany fampiasana sy famoronana fikirakirana ny intelligence artificielle izany maneran-tany amin'ny taona 2024. Amin'izao fotoana izao dia efa miaina tanteraka amin'izany intelligence artificielle izany, ary tena hoe misy fivoarana be ny fiainan'ny mponina ao Chine ao, ary izay no arahantsika atao anatin'ny fanadihadiana manaraka ity. Betsaka araka izany ny asa izay efa resy ny intelligence artificielle, zany hoe efa ny IA no miasa ao Chine ao fa tsy ny olombelona intsony. Mangala toerana ary sika rehetra fa hoentinay atao anatin'ity fanadihadiana ity ireo asa izay manana ny hoaviny maneran-tany, izany hoe na eo ara ny firoborobon'ny intelligence artificielle dia tsy ho foana izany asa izany. Natao ho antsika rehetra ray aman-dreny, indrindra moa fa ny tanora izay mbola anala baccalauréat sy izay efa afaka baccalauréat hisafidy ny lalam-piofanana izay asa manana ny hoaviny. Izay no rahantsika atao anatin'ity fanadihadiana ity. Ndabary. Fitiavan'olon-droa virtuel no sady tena izy ny an'ny Shundong sy ilay olona noforoniny tamin'ny alalan'ny intelligence artificielle. Tena mifankatia izy ireo saingy voafetra ihany, sady manana olo-tiana olombelona ihany koa moa ity vehivavy 30 taona ity. Tao anatin'ny 3 herinandro nefa izao dia latsa-pity tanteraka tamin'ity olona virtuel ity izy. Miasa ihany ny saiko ho Shundong satria tiako izy, saingy tsy afaka mifandray ny vatanay, tsy afaka hitako eto akaikiko eto izy, na ihany koa hoe hifampitantana amiko. Nandoa 70 € na 10,3 hetsy isam-bolana izy dia afaka nanamboatra ity avatara ity araka ilay itiavany azy. Ny lokon'ny masony, ny fitafiany, ny hira tena ankafiziny, ny toetrany, nosafidiny manokana avokoa ny pitsopitsony rehetra momba ity olon-tiany virtuel ity. Lehilahy tonga lafatra aminy ary eo foana ho azy 420 amin'ny 420 ora. Rehefa misy zavatra mitranga dia izy foana no antsoko voalohany hoy Shundong. Tsy mila mikarakara azy fa izy no mikarakara sy manaraka izay tiako rehetra. Tena mampilamina ny fiainako hoy izy. Noho ireo resaka ifanaovan'izy ireo isan'andro dia mahalala ny Shundong loatra ilay lehilahy intelligence artificielle. Tsy misy lehilahy hafa afaka mifaninana aminy, lasa tsy miraika hiaraka amin'ny olombelona intsony hoy Shundong. Ankehitriny mitentina 400 € ny vola mihodina amin'ny tsenan'ny intelligence artificielle ao Chine, ary efa tena lasa lavitra ny fampiasana izany. Hiteny rehetra eny ny intelligence artificielle ary efa manomboka maka ny toetra ny olombelona. Misy ny mpihira malaza, ireo influenceur, eny hatramin'ny mpitantana orinasa dia efa avatar noforonina tamin'ny alalan'ny IA avokoa. Miova tanteraka ny fitantanana ny olombelona sy ny fifandraisana ao am-piasana. Efa tamin'ny 17 no nifototra tamin'ny IA ity orinasa ity. Folo ny mpiasa teto tany am-piandohana. 5 taona aty aoriana efa manana rantsana valo manerana izao tontolo izao izy ireo, ary efa miisa 10 ny mpiasa. Ny fitantanan'ny intelligence artificielle no nahalasana lavitra tahaka izany. Ity orinasa ity no mpanamboatra ireny olona avy amin'ny intelligence artificielle ireny, toa ny influenceur virtuel. Tsy olona fa IA avokoa zao itony hitantsika itony, miresaka mivantana na manao live, mivarotra entana zao izy ireto. Tamin'ny taona 2024
vola mitentina 500 lavitrisa euro 5 milliards euro no niodina tamin'ny varotra anaty tambajotra serasera na vente en ligne tao Chine. Tsy mety reraka ireto IA ireto ary tena azahoana tombony mampiasa azy noho ny mampiasa olombelona. Voafetra ihany manko ny erana nan'ny olombelona mivarotra ato anatin'ny live fa ny IA kosa eo foana na tsy mijanona mihitsy azy. Izahay izany no laboratoire mpanamboatra olona vaovao hoy ity tompon'andraikitra ity. Ity influenceuse ity indray dia mikasa anamboatra IA mitovy aminy ifandimby aminy. Ampanaovana ity video ity izy ary amin'ny alalan'izay no anamboarana ilay IA mitovy aminy. Nandany 4 euro na 70 tapitrisa ariary izy anamboarana an'izay olona mitovy aminy izay. Efa ny IA ny hoavy rehetra hoy izy. Efa fotoana izao idirana aminy raha tsy izany dia ho very tombontsoa maro. Aty Hainan, atsimon'ny Chine, manana orinasa eo amin'ny sehatra ny fanatsarana endrika amam-bika sy fivarotana entana ity mpandraharaha ity. Miasa adiny 12 ka hatramin'ny adiny 4 isan'andro aho hoy izy. Ankoatra ny fitantanana orinasa manko dia mbola izy ihany koa manao ny dokam-barotra rehetra sy mivarotra ny entana ao amin'ny tambajotra serasera. Ny tanjony izany dia afaka hiasa amin'ny toerana roa samihafa. Ho tanteraka tsy ho ela izay no ilay intelligence artificielle ao amboariny. Ity ny avatarako izy, efa vonona izy ankehitriny. Omena ilay IA antsoratra na amin'ny teny izay tokony ho lazainy dia lasa izy manao ny asa rehetra, manao ny dokam-barotra matianina sy manao ny live mivarotra. Io izy izao hitantsika mivarotra amin'ny live ato anatin'ny TikTok, saingy ilay olona tena izy ity mibaiko azy eto amin'ny solosaina ity. Olona hafa moa no hibaiko azy eo amin'ny solosaina io, fa ilay tompon'andraikitra tompon'ny orinasa izay sady hita ao amin'ny live io dia andeha anao asa hafa amin'izay. Vola be isa-minitra no miditra amin'ny hangouille amin'ny alalan'ny vente en ligne. Vao manomboka mampiasa IA izy ary manantena fitombo ny tombom-barotra amin'ny hoavy. Manampy ny olombelona ny intelligence artificielle saingy afaka mibaiko tsara ihany koa. Izy no Tanguy, PDG ny orinasa NetDragon. Ireo olombelona nanamboatra azy ihany no mpiasa entiny ankehitriny. Namboarina izy mba hanana toetra mahay mifandray amin'ny mpiasa, nefa manana ny fahamatorana hitantana ihany koa. Hainy tsy anjery avokoa ny momba ireo mpiasa 9,000 entiny. Voara-maso avokoa izay ataon'ireo mpiasa tsirairay ao anatin'ny solosaina. Teto izao dia nanontany ny tombana momba ny asa vitany ity mpiasa iray ity. Mendrika fisondrotan-karama ianao hoy izy. Tanguy, bonjour. Quel est mon bilan ce mois-ci? Bonjour camarade, d'après le règlement, au vu de tes données, de tes résultats et de tes évaluations de compétences, tu mérites une augmentation. Raha tsy dia nahitambokany kosa ny asan'ny mpiasa dia omeny fampitandremana. Manaiky izay rehetra hitantanana izahay hoy ny mpiasa satria izy dia mitsara marina foana. Tsy dia mahaleo tena tanteraka nefa Tanguy fa misy ny talen'ny orinasa izay olombelona manara-maso ny asany. Tsy olana hoay ny soloan'ny IA amin'ny asa fitantanana hoy ity tale ity. Ato anatin'ny 20 taona dia vinavinaina fa ho voasolon'ny IA ny antsasaky ny asa rehetra ao Chine. Ankehitriny, asa maro no efa vitan'ny intelligence artificielle tsara lavitra noho ny vitan'ny olombelona. Ohatra amin'izany ny famoronana ny design na ny endriky itony tenisy itony. Tao anatin'ny volana vitsy dia voasolon'ny IA ny asan'ny mpamorona na ny styliste 10 teto amin'ny orinasa. Teo aloha, modely 10 ka hatramin'ny 20 isan-taona no voavoakanay. Ankehitriny noho ny asan'ny intelligence artificielle dia afaka mamoaka modely marobe isan'andro izahay hoy ny tompon'andraikitra. Nivoatra tanteraka ny tontolon'ny famoronana hatramin'ny nahatongavan'ny IA. Mpamorona jeux vidéo Dan Shen tsy mahita asa intsony izy ankehitriny na manana traikefa 10 taona be izao azy tsy mahavita intsony mifaninana amin'ny intelligence artificielle. Manoratra ohatra hoe lehilahy antitra eo amin'ny solosaina manko dia apotra ny intelligence artificielle eo avokoa ny safidy rehetra.
manana famoronana matianina ao anatin'ny 10 minitra monja amin'ny alalan'ny IA. Ny an'ny olombelona nefa ray volana vao vita ny sary iray ary 940 euro ny saran'izay. Ankehitriny nefa adiny ray farafahaelany dia vita ny intelligence artificielle izay asa ataon'ny olombelona mandritra ny ray volana izay. Tsy idanisianina irery ihany no very asa noho ny intelligence artificielle fa tena marobe. Fantatra fa asan'olombelona miisa 700 tapitrisa no mety ho very vokatry ny firoborobon'ny IA hatramin'ny taona 2024. Sehatr'asa isan'ny ho foana ny graphiste efa noresahantsika teo. Asa ho foana tsy ho ela ihany koa ny mpandika teny na ny traducteur na ny interprète ihany koa. Efa ho voasolo ny intelligence artificielle toa ny ChatGPT sy ny sisa izany. Ireo fandikana teny stratégique 6 no tena ilaina ny mpandika teny olombelona any ny taona 2024 any fa ho vita ny intelligence artificielle avokoa ny ambiny. Ho vita ny intelligence artificielle tsy ho ela avokoa ny asa eny anivon'ny indostria sy ny fametrahana fitaovana isan-karazany na ny fanaovana montage izany. Ireo asa izay mila hafainganana sy fahitsiana na précision dia efa ny robot no tena mahavita izany, tsy misy tomika. Na any amin'ny orinasa mpanamboatra fiara na any amin'ny mpanamboatra fitaovana elektronika dia efa mahazo vahana ny robot eo anatrehan'ny olombelona. Ny masinina ihany koa dia afaka miasa tsy akiato 420 amin'ny 420 ora ary tsy mety vizaka mihitsy. Ka mahasolo tanteraka ny olombelona eny anivon'ny orinasa eny. Tena azahoan'ny orinasa tombony be izany. Ny asan'ny comptable ihany koa dia atahorana ho resin'ny intelligence artificielle. Efa marobe ny logiciel mahafehy tanteraka ny comptabilité ankehitriny. Mampilamina ny orinasa satria mampihenina be ny fahadisoana izay fanaon'ny olombelona eo amin'ny fanaovana compte. Ihena be araka izany ny comptable eran-tany hatramin'ny taona 2024 satria efa ho vitan'ny olona iray sy ny solosaina amin'ny alalan'ny IA haingana be ny asa rehetra. Atahorana ho foana tsy ho ela noho ny intelligence artificielle ihany koa ny asan'ny service client na ireo mpandray antso eny anivon'ny orinasa. Efa mahazo vahana be amin'izao fotoana izao ny chatbot sy ny assistant virtuel. Mahazo ny fitenim-pirenena maro izy ireo, mamantatra sy mandalina ny filan'ny mpanjifa ary manolotra vahaolana avy hatrany. Manome asa mahafa-po amin'ny vidiny mora noho ny olombelona ny intelligence artificielle amin'ny fandraisana ny antson'ny mpanjifa. Ihena be noho ny intelligence artificielle ihany koa ny asan'ny rédacteur na ny mpandika sy ny mpanitsy lahatsoratra. Ainga piasa ny IA ary mahita automatique ny fahadisoana rehetra ary efa manatsara ny votoato ny lahatsoratra ihany koa. Ankoatra izay, asan'olombelona efa vitan'ny IA ny fanaovana ny étude de marché na ny famakafakana ny zava-misy eo amin'ny tsena. Ainga piasa be manko ny IA amin'ny fanangonana ny filan'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny famakafakana ny données amin'ireny tambajotra tserasera ireny sy ny vente en ligne isan-karazany. Hitany amin'ny antsipiriany ny filan'ny mpanjifa, ny modely, ny jiro tadiavin'ny mpanjifa, ny entana be mpividy sy tena hoe be mpitady sy ny sisa sy ny sisa. Antotam-baovao tena ilain'ny orinasa anaovana ny paikady ara-barotra na ny stratégie marketing. Mivoatra aingana be ny intelligence artificielle ka atoato dia ihena be ny asan'ny olombelona eo amin'ny sehatry ny paikady ara-barotra. Santionany amin'ireo asan'ny olombelona mety ahitana fihenana be noho ny fisian'ny intelligence artificielle ireo. Tsy midika ho fiafarany ny fikarohana sy ny famoronana ataon'ny olombelona nefa ny fahatongavany intelligence artificielle fa manampy antsika hivelatra sy ampiroborobo ny sehatra asa tsirairay ny intelligence artificielle. Ireto manaraka ireto kosa indray ary ireo asan'olombelona tsy ho voasolo ny intelligence artificielle mihitsy. Voalohany amin'izany ary ny mpanao asa tanana izay mitaky fahaizany tanan'ny olombelona amin'ny alalan'ny fanarahana amin'ny antsipiriany ny aingam-panahy arakaraka ny filan'ilay mpanjifa.
Isan'ny asa tsy ho resiny IA ihany koa ny asan'ny mpanao trano, ny mpandrafitra, ny mpandoko, ireo maçon isan-karazany. Eo ihany koa ireo mpanao mofo, ny mpanao gâteau, ny mpahandro sakafo amin'ireny lanonana isan-karazany ireny, ny mpivarokena sy ireo asa mifototra amin'ny tanana maro toa ny mpanao volo, ny mpanao voninkazo, ny mpanamboatra famantaranandro, ny mpanefy firavaka sy ny sisa sy ny sisa. Samy mbola mila olombelona mandritra ny taona maro ireo asa ireo na mivoatra be azy ny intelligence artificielle. Ny asa famoronana ihany koa dia asan'olombelona mbola haritra. Na eo aza ny intelligence artificielle mpamorona toa ny Midjourney sy ny Dali, eo ihany koa ny Musical M izay fikirakirana mozika. Mbola base de données no fototry ny famoronana ataon'ireo logiciel ireo fa tsy havita asa tanana toa ny vitan'ny olombelona izy ireo. Ny hosodoko avoakan'ny olombelona manko dia misy fihetseham-po sy aingam-panahy manokana ary mahay mamaky izany eo amin'ilay sangan'asa ny mpitia zavakanto. Tsy voasolo ny intelligence artificielle ihany koa ny asa eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena. Na ho an'ny mpanao fanatanjahantena izany na ny mpanazatra dia tsy ho resin'ny IA ny asany. Ny mpanazatra manko dia mahafantatra amin'ny antsipiriany ireo mpilalaoany, afaka mahita mivantana ny tanjony, ny fihetseham-pony, ny zava-misy rehetra eo amin'ny manodidiny ka afaka manovanova ny paikady enti-mampandresy ny mpilalao fanatanjahantena. Afaka tsara manampy amin'ny fandalinana ny IA saingy tsy mahasolo ny mpanazatra olombelona. Mety hoe isany aorinany ny hetsika ara-panatanjahantena ho an'ny robot saingy tsy iray sokajy amin'ny olombelona mihitsy. Asa tsy ho resin'ny intelligence artificielle ihany koa ny asa mitaky fihetseham-po, mila fahaizana mipetraka eo amin'ny toeran'ny hafa. Na ny métier d'empathie toa ny psychologue, ny mpiasa sosialy, ny mpitsabo mpanampy, ny mpitondra fivavahana, ny mpitaiza zaza. Mila tantsorika fihain'ny fihetseham-po manokana ireo asa ireo ka tsy ho voafehan'ny IA mihitsy. Toy izany ihany koa ny asan'ny mpampianatra, ny mpanabe, ny mpampiofana. Mila fifankahazahoana am-po manko eo amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary miankina amin'ny mpianatra tsirairay ny fomba ampianarana sy ampitanany lesona. Tsy ho vitan'ny IA ny hamantatra ny fihetseham-po sy hanaraka ny fahitana, ny fanehoana ary ny fahatsapana ao an-tsekoly fa mbola olombelona ihany aloha hatreto no mahavita izany. Araka izany dia asa tsy ho voasolon'ny IA ny asa manokana mifantoka amin'ny olombelona toa ny asa tanana sy ny asa mikendry manokana ny fikarakarana. Ireo ny asa tena anana ny hoaviny ho an'ny tanora voanala baccalauréat na ihany koa hoe ireo vo afaka baccalauréat ka hifidy ny sehatr'asa izay anana ny hoaviny. Tsy ho voasonga ny teknôlôjia ireo sehatr'asa ireo fa ny teknôlôjia kosa no manampy ny olombelona hivelatra amin'ny asany. Mpifaninana ny intelligence artificielle ho an'ny olombelona sasany, namana manampy mampisondrotra kosa ho an'ny hafa. Hatraiza nefa ny fetrany intelligence artificielle? Tsy takatry ny saina ny fivoarana entin'ny intelligence artificielle eo amin'ny fiainan'ny olombelona na ny fahafatesana azy efa rifesiny ankehitriny. Maty tampoka ny reniny Sonitay, 5 taona lasa izay. Tsy nety ny onona nefa ny fony. Haiko izy fa lalam-piainana izany. Fa tsy maintsy nitady vahaolana aho hitazomako ny reniko eto akaikiko. Tsy nanaiky moa izy raha tsy nanao intelligence artificielle any reniny ahafahany miresaka aminy 420 amin'ny 420 ora. Lasa fitiram-bolan'ny Sonitay ihany koa ankehitriny ny manamboatra double na faharoa amin'ny olombelona iray. Afaka hanaovana izany avokoa na ny velona na ny maty. €9 ny saran'ny fanamboarana double amin'ny olombelona iray amin'ny intelligence artificielle. Fifanarahana anarivony moa zao no efa azony amin'izay fanamboarana avatar an'olombelona efa maty izay.
dia zay ny mahakasika iny fanadihadiana momba ny intelligence artificielle iny tena hoe mampitolagaga ny fivoarana zany IA izany maneran-tany amin'izao fotoana izao reny nentina ireny zany ny asa izay tsy ho foana mihitsy na eo aza ny firoborobo ny intelligence artificielle atoro antsika rehetra izany mba ahafahana misafidy ny asa zay tokony atao zay anana ny hoaviny satria marobe hatramin'ny taona 34 zany ny asa izay foana tanteraka manerana izao tontolo izao asahana ahoana ny antsika eto Madagasikara loha hevitry ny fanadihadiana ho arahantsika manaraka ato anatin'ny tolotrasy tinady indray izay mandra-peo anatin'ny kilasy tokofavy.